Tokolasy tokovavy ankafaliana no antranona amintsika rehetra mpanaraka ny Madagascar Télévision amin'izao alina izao toy izany koa ny alorana ny araba ho antsika mpijery rehetra ato anatin'ny fandarana izay arahanareo amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny MATV. Amin'izao alina izao dia vahiny hiaraka amintsika hitafatafeto Andriamatoa Rafamizatsoa Jean Nirina izay efa fantarintsika mpijery rehetra moa fa filoha nasionala izany antsoina hoe fikambanana Afary Malagasy izany. Andriamatoa Jean Nirina Rafamizatsoa miarabanao. Miarabanao namana fa miaraba ihany koa ny ekipa teknika rehetra ny MATV miarabantsika mpiaino tokantrano manaraka izao fandahara ny MATV zao ary manaraka atsika manasantsika hanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany. Ao anatin'ny fotoana azo lazana hoe sarotra ny lalovan'ny firenena indrindra fa faritra Analamanga manokana no mitakaitrana velan'ny rivodoza ny ora mikija fitinana amin'ny hoe etraketraky ny natiora isan'ny tena vomafy ireo atao hoe sopotra izay misy tantsaha amin'ny ankapobeny manodidina Antananarivo amin'izao fotoana izao eo ny fiakaran'ny rano ho an'ny renivohitra moa dia eo ny fiotsahan'ny tany manodidina izay no resantsika eto Andriamatoa Jean Nirina ahoana ny fahitany Afary an'izay toejavatra izay tsy hoe ny fitansanan'ilay vona efa mitranga fa inona mety heverina ahafahana manarina aingana an'izay fahavoazana izay raha fijerinareo anivon'ny Afary satria tsy azo atoloana fa ireo faritra manodidina tena trabon'ireo no sopotra mpamatsy Antananarivo raha tsy resaka fa tsy nivaritsika. Ny olona mangambalona manafa amin'ny ankapobeny dia zava-misy eto Antananarivo indrindra fa tony faritra Analamanga raha izay ny lazana azy ny olona eny faritra avo te hidina eny faritra iva ny olona eny faritra iva te hiakatra eny faritra avo izany hoe fikorontanana tanteraka satria eny faritra avo raha antsika malala fa matahotra ny fitsahan'ny tany ny vato mandondana ny aty amin'ny faritra iva indray dia dibo-drano tsisy toerana tsy dibo-drano eto Antananarivo amin'izao. Ny zavatra tiako ho tenenina aloha ny jerevantsika vahaolana dia tsara koa aloha misy ezaka jerena inona zavatra tena nahatonga ilay tondra-drano ny zavatra tena manorosorsaina ny safidianako manokana ihany koa ny hiakatra eto amin'ny plateau-n'io dia ny hoe tsy tsara loatra ovitahana ilay vahoaka ary tsy tsara loatra ihany koa raha hoentina ny amina zavatra tsy marina satria ny zavatra olana na manafady ity raha tsapatsika tsara nanomboka tamin'ny taona 2012 izay teo nivon'ny ekipan'ny Afary Malagasy dia nanao ny ainay tsy ho zavatra nijery ny teny momba ny fanotoran-tany io zavatra olana toy ny cuvette anankiray io ary raha ny cuvette anankiray no asitsika rano dia rehefa hototora asikatsika rano dia asitsika tany ray rehefa avy eo dia natiana na tsy tiana dia iotro rano ny olana aloha zany no tena marina dia fanatotolana irelemaka izay tokony fiandronan'ny rano raha izay faharoa ny etraketraky ny natiora dia raha malala hoe tena mafy dia mafy tokoa izay raha malala fa androtsaka be ny orana fa fahatelo manaraka an'izany dia eo le fahaterena izay tiako tenenina ny hoe ohatra ny canal Ndretany ny canal Ndretany iny dia raha tsika malala fa fotaky raha maka 50 cm ianao raha tokony any amin'ny 2 metatra na mihoatra ny alala io canal io dia amin'ny 60 metatra dia efa fotaka izany hoe na tsy oramberana dia hitantsika tsara ny fahatondrahana rano amin'ny arabe ireny miakatreny amin'ny arabe ary fahatelo amin'ny fahefatra dia ny eo amin'ny resaka raha malala ny tsy fahampiny mandrora amin'ny tsy lany ataon'ny fiarahamonina sasana manetsina andreo canal ny manary loto etseroa no tsy mivaky loha amin'ny manodidina sy tsy mieritreritra hoe inona lozateraka izany fa ny tena tiako hotsindrina androanina manafady ny hoe zavatra manorosorsaina manoloana vona misy nkehitriny dia ny hoe nisy tranon'olona 30 taona 20 taona ho ravaina fa ny zavatra olana nefa reo mpanambola miliardaire raha izay ny tsiko azy nanototra tany atraisa ny fandraisana fanapaha-kevitra tay zay raha misy décision ivoaka hoe ho asorina ho alainy reny rano-tany izay nanitsaka ny tanàny reny ka ny zavatra tena marina dia tsotra na manafa makasika ny tondra-drano hoe ny zavatra tena hita dia ny kabraraka indrindraindrindra tamin'ny taona 2012-2013 nanoloana ny fanotofa-tany teto tena tsy maintsy andraisana andraikitra hevitra zay nienina nanao conférence de presse ary voatahiry sy nangoniko daholo moa zany arsive zany hoe tena ninona holazaintsika manoloana ny zavatra misy dia hita ny zava-doza efa iantro ifanampoziny zao loha zao ary mbola tsy hovava io raha amity
raha mitona 2016 na 2017 satria tena reo toerana rehetra fitobin'ny rano de tapitra nytora mipahita sy mpanambola avokoa. Ny manaraka an'izay na manafa dia io zavatra tena olana goavana satria rahantsika malala de efatretra ny tokony omby eto amin'ity tanàna Antananarivo ity. Manoloana zany nefa ponina telo taprisany eto zao rahantsika malala zany ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny canal d'évacuation samy manana ny azy. Raha ohatra zao ka jirentsika mifandona mponina etsero satria samy eritreritra raha koto manetsina an'io raha be manetsina an'io lasa ady mpiarahamonina le izy satria efa tsy nisy tsony nandritra ny taona maro raha raisiko ohatra any amin'ny taona 20 mandrakandroany izay nisin'ny tolom-bahoaka de tsy voava mihitsy fa lasa le hoe construction illicite ny resaka sy toerana malalaka sy toerana azo ipetrapetrahana na tendrombohatra na inona de lasa nananganana trano daholo satria tsy nisy le politika ka be amin'ny fanjakana nandritra ny retoana maro reo. Zany hoe rehefa tena mijerentsika raha ohatra zao andray ohatra provaingantsika le hoe letsakadom-bahoaka le voalaza fa hoarodana io 30 taona le olona reo ka raha apia zay 30 taona zany raha 2015 tsika am'izao fotoa zao tamin'ny taona 2017 taona de olona reo nanorona trano teo tany de manisy kabraraka naninona zany raha tamin'ny taona 2017 teto anie nisy foana manam-pahefany nisy foana seho fokotany nisy foana mampiasan'ny commune nisy foana mampiasan'ny apita ary nisy foana ministera sy mifanjakana ny joro ka eo ny anankiray tiako tenenina amin'ity le resaka hoe continuité de l'état ty satria problème na continuité de l'état de passation tsotra fotsiny ny atao fa reo kabraraka tsisy ministère sa manangatra mihitsy hoe ahoana ny inanako an'ity ministère ina tafiditra tamin'ny passation ke le kabraraka ka zany zavatra zany hoe am'izao fotoana raha zao tokony hotakiana zay manokana zao de mitaky hoe izy avy ireo tokony andraikitra sy namakolokolo tamin'ireo fanotoratany izy avy ny kabraraka raha ohatra ka ravaindro tran'olo reo raha tsika malala zao firetsiny tsy manan-kelofana eto Antananarivo mbola apitsika fandravana trano reo de memitombo ihany zay ka io indrindra moa tsy ny tiako anapahana anao zavadany indra hoe misy mizanatsy ny renila misy ny kabraraka fandovanatra am'izay zao famena iainan'ny renivohitra zao ny renivohitra sy analamanga ny resako eto manokana satria raha mijery ny tarehimarika na Madagasikara amin'ny resaka fiakaran'ny rano sy ny faravana trano dia ny ato anatin'ny faritra analamanga indrindra ny district Ratsimondrano no tena isan'ny voamafy indrindra ao anatin'izao olana mipetraka sy loza efa miatra zao ve tena zay hoe nara-pamiana de tatsika izy ny tompona andraikitra tokony hofaizina sa ahoana aloha ny atrehana ny famahana olana ny vahoaka zay tena latsaka lalina tsy misy nandivolany aposy ary ireo sasan'ireo ary mampalahelo ny zanaky ny olona trabonina de voasaringotra amina resaka any anatina resaka alatra sy fanendahana afarany satria tsisy raisina izy izay ve mamaika atsika andeo matozany irina hoe andeo maposy hoe iza nanao fahadisoana trano 75 eo amin'ny 67 ange misy olona efa tramin'ny romby valopolo napetraka teo vonjimaika fa eo ny lasa toera-ponenana ary de dibo-drano ray zao hitady ny fosotra am'izay ve tsika aloha zao zay ve mamaika sa ahoana ny amana ny olana hiatrehina an'ireo trabona be dehibe reo amiko namana fa de tsara foana islisina ho raisiny eo amin'ny tantara famelatsika ameranantsika tamin'ny tandalana zany amerinatsika ny fahavoazana goavana miantra amponina satria zay ohatra raisiko zay raha zao hoe mivoaka ny didi-pitsarany fa ho ravaina le trano akadom-bahoaka mpitondra ankehitriny to anatin'le continuité de l'état de nanohy fitondrana fa nanohatra n'le zavatra nisy hatramin'izay le kabraraka tamin'ny 75 ny tiako abara ao anatin'izay rehetrarehetra zay de hoe ho ravaina le tranon'olona izay efa niorona tamin'ny taona 1975 aiza izy mifazakana ankehitriny tsy amin'ny dommage intérêt azy mihitsy hoe raha vao ity afindrahoary fa manampy an'izay tsy manana zay hoe hoavy ny taranaka alohatsika zay koa zany no hoavy zay tokony banjinitsika de hoe raha zao ary tsika ato anatin'ny génération atsika zao ato anatin'ny fahaterena inona ny politika zay iratsika tsy mialatsika tsony amin'ny 2016 2017 2017 hoe 2018 hoe iherina ihany zao satria aoka fantatritsika fa androany misy teraka be dabe amin'ny hôpitaly androany misy manambady be dibe ny firaisana androany misy manoro tokantrano be dibe androany misy mitady-trano faina be dibe androany misy manana toerana tsy manana finanana zany hoe aiza no avy nyreo ray avy reo satria ny tanora izay ankehitriny tsy maintsy mbola zokiolona le hoavy mihitsy olona trabon'ireo zany zao ohatra manapaka anao satria fofoenina fotoanatsika ambala reo olona reo zao hidina ny rano averina ipetraka eo ihany ve izy sa ahoana ny politika metrahana toeram-ponenana vaovao ho azy marina ny teneninao misy ny miteraka misy ny manambady ary mito foana zay tantara zay fa iverina tantara teo aloha ve tsika sa inona ianareo moa manana le politika hoe famondrana monina ny ivelany fa misy olona nge tsy mety aly eo amin'ny toeran'io izy fa eto Antananarivo ny fivelomany ka zay ny tokony fantatry ny mpitondra fanjakana zay koa na niasan'ny anjara brikinay ny anay zany no tena marina teny hoe éducation citoyen fanabiazana ny pirenena aminay zany ny zavatra rehetra anio andraisana lesona tamin'ny ho avy de
andraisana lesona ipanjinana no avy a de anasaziny an'ireo tamin'ny lasa zany hoe tsy tokony toitsony le zavatra lasa satria io ane natinana tsy tiany zany alatsiny tsy miara fitondram-panjakana io raha miteny zany fa fitondrana mijoro ankehitriny zay niveritsika niverenana atao amin'ny ara-dalàna tokony tsy adintsika fa heritaona zay mijoro ny fitondrana ankehitriny raha heritaona izy a ny zavatra vahany tandritra ny 5 taona io zany ny zavatra olana le hoe exploitena olona lao mpanao politika ndray efa manomboka misy ndray nitarika vahoaka idina an-dalambe tsy mety tsy ampy andraisana andraikitra tsy ero zany rehetra zany a toetsaina de raha sanatringy mivavy na diny lela raka misy ndray famongana-panjakana ohatra zany inona ndray foatoa tadidio fa zavatra rososona zao miantra amitsika ny anakiray tsika voavy niala tao anatin'ny crise zay maivaivay zany hoe mbola be dibe reo agoavo averina be dibe reo piasa zone France averina be dibe reo mpanao asa-tanana zay vao manomboka itadiavana lalam-barotra be dibe reo mbola zay le tao anatin'ny crise very asa ny faharoa nefany a nidiny ty resaka zavatra atao hoe horaisitsika zay hoe naturel zay be dibe reo ravatrano be dibe reo namoiavana be dibe reo tsy manako aniny ny androany koa zany de mbola tsara banjinina hoe ndrano aloha zao mbola metokotanin'olona daholo fa rapitra obrisa indray ny rano misy ny trano irodana ho azy misy ny trano tsy azy ipetrahana tsony misy ny tsy maintsy oravaina araka le fitenena dika zany rehetrarehetra zany na manafaty tonga vaholako am'izay hoe ninonino na resaka embouteillage io na resaka kanalina tsetsiny io na resaka fikaran-drano io na resaka tamiotsaka io a de fahatereny ato anaty tanan-dehibe ny tena ola ato ny tena misy le fantrana amin'ny papana tsy misy ninonina zavatra lazaina tsy misy vaholana afa-tsy mifanaovana tanàna vaovao exode urbain zay zavatra zay ny zavatra tiako tenenina hoe inona moa zany ny tokony jereny tona fanjakana ankehitriny raha jereny zay vaholana zay satria hiatrika crise maro tsika teo crise anakiroa zay tsy maintsy ilaina ny fanohanana de zay nitsona hoe andao anao firesakiny andao ohatra hoe io tsy voaterany amin'ny toerana zay teo amin'ny afary malagasy tsy ny afariba malagasy rery koa no tokony anao azay fa zany roany de miteny hoe ataovy politika nationale io ane to taninarivo ihany koa no hity zay hoe tsetsina ny tanan-dehibe fa ny tanan-dehibe rehetra manerana madagasikara de tsetsina daholo nytiako ambara zany de zao hoe za miantso a tena miteny a ho an'ny fitondram-panjakana ho an'ny vahoaka ho an'ny fiarahamonim-pirenena ho an'ny fiangonana alao miditra am'izay resaka exode urbain zay toy zay hoe tonylarenao kely io ane zao namana fady tiako teneny ovina moa nisy ny larenao kely fa za afaka miantso androany de andao fantatra ary ao amiko daholo ry larenao kely fa rehefa misy ny fanaovana politika fitaritana olona idina an-dalambe karaha maindreo larenao kely reo rotaka de hoe zay le mbola eritreretina foana hoe hoajanonao izy ary zay zavatra zay pina ary pino kristiana iringiriny no antaniko hoe ndray aman-dreny am-pana ekeko zany hoe eo ny fampiavanam-pirenena fa ny fampiavanam-pirenena tokony tsapa ny ray aman-dreny am-pana hoe tafalatsaka lalina ao anatin'ny fahantranakoa le vahoaka ataony larenao kely ehoana satria zay moa fanazavana hitako raha manaraka ny fampiavanam-pirenena io hoe ampifandray ny rehetra fa tsy ampifandray ny mpanao politika ataony larenao kely ehoana ny iavana amina olona minisitra raha teo aloha na minisitra ankehitriny na zavatra maro zay tena atao hoe fivanana satria mitsaraka le elanela mifahantrana lalina sy mifanana mpahefanagavana zany hoe misy ny olona nazo arena tsy aradrariny ary misy ny olona migioka mingidiny ty fahantrano ty misy migioka ny tena ao larenao kely ena manafaty neniko anao misy olona tena nanana transtano fiara izay tena azo lazaina teo amin'ny rehetrarehetra nananana izy azy fa no mietraketraka fanariana zoany miverezina zoany de lasa ao larenao kely izy andaotsika hiaraka ho azy tsy matoky an'izany fa nananana izy azy le olo reo nanana asara-dalàna izy fa le fanitsakitsahana an'le zo le maha-olona tsika mihitsy ary eo ny toetsana ratsy nanana mpanao politika teto amin'ny firenena za de miteny manenjika fatratra mpanao politika zao fa za koa tonga de teneniko azy hoe tsotro io samy tompony firenena ary zavatra mampalahelo teo firenena de ny hoe le fanaovana politika ratsy de ratsy a de lasa elanelana goavana be antsana roa zay tokony fantatry ny FFKM na niveau fampiavanam-pirenena zany hoe mifetsona an'reto vahoaka mahantra sy vo ampanakarena zany mbola olana mahantra ty ilakilaketsy foana ampanakarena maka sainatsy tika zay ve andre matozanirina mety isy fiatraikany am'ilay dinika sy ezaka fampiavanam-pirenena zay efa miditra any amin'ny faritra am'izao fotoana zao ny zava-misy ainam-ponina sy ty loza voatsanahary zay vao may mampitsoka lalina fiainana sosialin'ny olona ty zay le mahatonga hoe crise roa fanotony reo ary reo ao anatin'le hoe continuité de l'état na ninona na ninona ny filoam-pirinasa ankehitriny de tadidio fa manarina n'ireo fatiantoka zay nataony mpitondra tany aloha rehetra nanomboka tamin'ny tsy miteny hoe mpitondra ta iza fanateteza mity io na inona nanomboka tamin'ny taona 72 mbola tsy mivaly ny fitakim-bahoaka mandrakandroany zay aloha azadino
hoan'ny rehetra matona izy vahoaka maty tao nanenga tamina ataona 72 araky ny histoire zay mipetraka na tam'ireo olona maro karazany tianana ny tsaratsara kokoa vahoaka fa manaprofo an'izay ny anio mitondra drano manaprofo am'izay ny anio ny fantrano ny fizarana rena tsy mitovy fa mbola tsy mivaly le tahitam-bahoaka misy fitondrana vao fidim-bahoaka dikan'izay rehetrarehetra zay mila mirosilal ao anatin'izay fampivanam-pirenena ilaina raha hoanay afary malagasy de hoe ahoana ny anavotana andreo rehetrarehetra reo tsotra hoa ny olona teto de zara tadidio rehefa nisy fifidianana teto mbola tsisy tsy nahita an'izany tadidiko andraikitona maro fanisy ndray hoe nanomboka tany amin'ny taona 2017 mandrakandroany tsy mbola nisy an'izany fifidianana ka tsisy fizarana zavatra tsisy fizarana vary tsisy fizarana t-shirt fa juste rehefa ao anatin'izany hoe maman zay no natonga anao déclaration officielle tamin'ny ainao manjeko hoe za de zao efa nirinay afary malagasy ny aino anatina société civile zay tsy fanao politique mba afahanay nyteny de nyteny mihitsy zay hoe tsy latsaka hofidiana akory ary petrako tsara zay tsy zany ny zavatra lara-pamela hoe ahoana ny atonga tsika hifanakaiky kokoa de mifanakaiky tsy natao aka fahavalo zay koa tsy manana fahavalo zay de miteny raha misy ny zavatra tsy mety tsy maintsy miteny zay ary raha misy ny zavatra mety mitehaka ho azy mety zay niza ary eo nidirako kely hoe za teto de mametraka an'izao ary maingavy an'izao andao apetraka tsika amin'ny toerana ny toko-panohatra eo nareo amina mahatoko-panohatra nareo ny mpitondra fanjakana eo mpitondra fanjakana eo ampivoany de eo ny ampivoany fa ny zavatra tenenina kosa de hoe andao tsika mba iaina am'izay eo anatina firaisakina raha misy mifanoherana hoe zavatra tsy ara-dalàna de ataovy ara-dalàna le fanoherana fa tsy idina hitondra vahoaka ny an-dalambe de toy zay koa mpitondra hoe tokony anao récupération mpitondra rehefa misy zavatra tenenina tsy mety zany de tokony hivierina de amin'ny 2018 na amin'ny fifidianana rehetra zay ho avy eo mitsara vahoaka zay tokony iainantsika fa raha zao mbola misy hoe fidinana an-dalambe fitaritanam-ponina ary zay ho any antony hidiraka eo tongoany hoe iteny misy olona mikasa hidina an-dalambe tarika vahoaka ngany raha jerentsika andreo ainao manjery sy mifiresaka maro isan-karazany de misy zay misy mpanao politika te exploiter an'izao olana ara-tsosialy zao de zay zavatra zay hoe raha mbola ho ampiny crise indray mandeha to Madagasikara de ny everina am'izay fa tena ho avy mitovy am'ireo firenena zay mikorotana tanteraka ny ivelantsika mbola mafy ny tamin'ny 2009 nakaty zavatra azo atsika fa ny tena mba atsona ry zalahy za eo tonga de mametraka an'izay za tsy manam-pahavalo an'izaniza tsy manenjika an'izaniza koatriny hoe lalàna ary zay lalàna zay tsara fantatry ny rehetra hoe matetika mety misy zavatra tenenina misy olona enjianay manao kolokolo atsy na misy olona teneninay manototra tany atsy lalàna no manenjika azy fa tsy zay afary malagasy mba afahana mandamina fiarahamonina ka tsika tsy maintsy tokony hiverina foana ny amin'io tantandalàna io de tsy tokony anararoatra vahoaka tokony ifampisaina ilaina ny toko-panohatra za miteny an'izany ary misy ankehitriny aloha zao efa manomboka mahita manomboka miarina lay toko-panohatra mijery an'izay hoe misy andro misy zavatra tokony anoherana fa tsy hoe ho avy de androany de andao hidimetsy de tsy zay ne ny olona namana faty eto Taninariva matetika eto Taninariva miangany ny fanonganam-panjakana fa tadidio fa vahoaka malagasy rehetra mifiditra tsy Taninarivo rery ary zay zavazay petraka tsara hoe ny olana raha jeritsika eo amin'ny 13 mai ne olona efatranona de mahiboka ny 13 mai io raha za zao hoe ny antsy olona efatranona fantatry tsara ny ama fiarahako mitosy amin'ny vahoaka mifananak'olona marobe fa raha zany antsy vahoaka efatranona de tonga amin'ny 13 mai matafiditra zany fa ny olana mipetraka am'izany ve ahoana ny safidiny ny hafa zany hoe lasa tena atao tsinitsinina le malagasy hafa fa tokony ainga foana tsika amina fifidianana samimanao de andao tonga de samy zao de efa samy manao de rehefa tonga fifidianana de vita hoe anao vahoaka ny tsara zay ny resaka hoe fifidiananao zay anao fa naonanaona aloha zay foana no atao hoe fomba rainy va dia nipetsiny tantara teto amin'ny firenena nanamafina tony amin'ny hoe filana le fampiavana-pirenena raha ny latsoratra mivoaka an-gazety herinandro vitsivitsy lasa zay andre matosy anirina mila hatrany amin'ny vola 2 miliara ariary anoany sika anaovana n'lay fampiavanana eto Madagasikara amin'izao fotoana zao raha mahita ny olana ara-tsosialy eto mitombo ny trabony eto Antananarivo tsy eto ihany fa hatramin'ny Kere eny atsimo ny voikava mahatratra dia ny tsirambany tanana amin'ny alalan'ny teloton aloha zany ny tena matetika anampiana reo avana trabony reo raha tena fampiavanana maro no atao nahoana moa raha mahita an'izany vola be zany tsika tsy tokony atobaka kely ve aloha any amin'ilay hoe tena mba fanampiana n'ireo latsaka lalina ao anatin'ny olana sosialy no niloza voajanahary mandalo eto amintsika satria efa fadisona ny araha mpitondra mifandimby-teo ihany ingeny tsy fitsinjovana mialony zavatra hitrange tsy aloha ve atokana am'izay raha tena anao fampiavanana marina sa tena mila vola be ve ny fampiavanana mila fitadiavana fa matsim-bola be ve vo afaka miavana ny samy malagasy eto amin'ity nosy Madagasikara ty raha amiko aloha ny fihavanana io tsy tereny misy ny alandara manana ny heviny izy
misy no mijanonao fa amiko a ny fampihavanana dia tokony fampihavanana amin'ny fahantrana sy ny manana ny fakanarena tsy mitovy tetony tsy mampitovy saina ary nahoany na ahoana dia verina foana fimenomenona amin'ny vahoaka satria izany hoe mbola olana mipetraka eto e ny fanjakazakany vahiny ny tena fototry ny olana eto Madagasikara zay aloha zany tsy tokony hafenina ka ifampihavanam-pirenena misy ankehitriny dia bakeon'ny vahiny satria tsisy mifamatsim-bola raha tsy eo ny rehetra fa fananana fimiava-po zavatra lehibe eny reny naseho amin'ny filoham-pireneny reny hoe nanaiky izy ifampiresaka tamin'izy dimon-dralahy dia raha izay tohizana dia mety telefona neny afaka ifampiantsoana amin'izany na manafafa tsy voatery vola raha misy olona ho anahy misy olona fa manako a tena ny tena ao an-tsaiko zay hoe rehefa tena hitako fa tokony ilaina le fihavanana tsy olana amiko miverina mandray telefona dia mifampiantso dia mifampiresaka fa tsy organizena be le izy hoe andanina 2 milliards d'ariary sarotsarotro zay satria lasa olana hitanao zao problème na FFM reo zany zavatra maka imagination tsika FFM fampihavanana rehetra zareo ndray fampitorana amin'ny tribunal administratif zareo ndray famoaka gazety isan'andro isan'andro dia fampihavanana hoentina izy io ohatran'izay koa zavatra misy manoloana zavatra misy hoe itentsika ny FFKM sy ny fiangonana zandriny ao anatin'izany rehetra zany mbola mitady fampihavanana ihany koa reo maninona raha ohatra ka tena samy menina ohatr'izay mpanao politika be da be mpanao politika miaraka amin'ray latabatra ny reo miaraka ny tolona dia miaraka ny jery maninona raha samy mifampiantso numéro amin'ny telefony rakota ny mirabe dia mifampiantso dia mifampiresaka fa le hoe fampihavanam-pirenena jerentsika hoe andanimbolandreo zany zay aloha tsy dia tena ao anatin'izay zany tena ilaina fampihavanam-pirenena fa fampihavanam-pirenena raha ohatra ve tsika iteneny kazabe amin'ny mamasina mafen'ny fampihavanam-pirenena ka raha tena fampihavanam-pirenena mifampiantso amin'ny telefony tsy ray aby raha io zany mafeno azy samy antoka amin'ny fre makao dia tonga ao dia ao atao fampihavanana dia ny verinay fa vitsy zany fa ny zavatra misy dia hoe tsy maintsy misy sakafo be ao aloha tsy maintsy misy cocktail tsy maintsy misy lasa tena ohatry hoe dimbola le fampihavanana dia tsy ao le izy fa ny fampihavanana dia tokony atao an'ny rehetra ary zao amteny foana hoe ny olana hoe io foana e zay le fizarana rena tsy mitovy na verimberiko hoe mampisy ny olana sy ny disadisa teto dia mampisy ny tranga sy fahana ara-tsosialy teto Madagasikara zay tokony récupérena nanomboka tamin'ny taona 72 nakaty io tsy tokony hijanona tamin'ny natolona fa nanomboka tany amin'ny tolona 62 tolona 62 nalala zavatra nitakiny mbola tsy tanteraka androany mitolona tamin'ny 2002 malala zavatra nitakiny mitolona tamin'ny 2009 nalala zavatra nitakiny andao reo no tena jerena inona le zavatra tsy tafavoaka tao anatin'ireo raha sitrana be deabe fihery-motrika be deabe anatin'ireny zay olona napetabe ilainana foy zany zavatra zany hoe samy nanana fampihavanana ny FFKM zao no mitarika azy ny tao Antsirabe manokana isan'ny hevitra nipoitra tao anatin'ilay dinika fampihavanana ny hoe aya voalohany aloha ny amin'ny tsy fisindreo akolafy anankiroa satria nentina an'izay approche akolafy zay ny nitondrana an'ity fampihavanana ity avy amin'ireo mpitarika akolafy politika zay efa samy mandalo tao fitondrana dia miaya ny olona hoe hatraiza indray ny mahapety an'ity sy tsy apety azy faharoa ny FFKM kristianina no mitarika azy fa eto Madagasikara tsy voatery kristianina daholo ny olona fampihavanana manahoana ny malagasy ve fa raha fampihavanana malagasy ny tenenina tsy tokony fampihavanana amin'ny fomba tena malagasy satria nisaparitra manana ny ratrapony tao anatin'ireny tantarana teo reny daholo ka zay ny zavatra teneniko anao ny fampihavanana ilaina dia ny elanela mifantrany ny fibakiony vahiny avy any ivelany ho an'ny malagasy ro ihany tena fampihavanana réalité fa miteneninao ane rehefa tena miaina mety ny fianakavianantsika ray avy mety social ny afaka mampianatra ny zanany izy afaka mijery no aviny izy manana ny fibanjinana izy afaka masa mierim-pony izy zay le atao hoe fampihavanana zay hoe zavatra ilaiko fa zay zany tsy hoe le fampihavanana hoe fa nyray latabatra mpijery hoe firy andro moa nandaniana fotoana tena misese ivato toy indina mba raha fijery azy tamin'ny gazety vetivety misy mitsipaka vazay tsy enao fampihavanana dia inona ndray no tazy ao anaty satria zay raha tsy zao dia no an'ny asa zay tsy raha zany fa menay fantatra tsy ety hoe zany fa andao hiasa andao ampiasa mierim-potsika tsika andao hiverina amin'ny vie positive tsika za moa zany tena mitarika amin'ny vahoaka mitaritako ny vahoaka dia zao niza mpitondreo tsy maintsy miasa anao vao mihinana ary ninona zavatra nataondreo dia zavatra tena marina dia zao hoe ny hoaviny zanakao fataro fa me ratsy zao fiainana zao ary mety an'zay ratsy ny zao anao zay ho mahatonga anay hiteny hoe alao vadika any amin'ny exode urbain andao atao politika nationale io dia andao tena samy manana tany samy manana trano dia samy mamboly dia samy lasa opérateur économique samy mijery zavadrehetra dia miveko fa tsy manana olana amin'izay isika fa raha mbola jerytsika iandro vokatra eo fampihavanana zalo kiry ny tena makivy a tamin'ny rafarany reny nandeha tsisy zavatra nafaly ary tena zavatra efa teneniko hoe zany teto plateau matevena tany amin'ny maina manjery hafa hoe zavatra irina indrindra eto tany
de tany misy folo dimy mirahalahy de miray tanana de miray latabatra tanterak'izay fa tsisy ohatry zany afana ny malagasy veteo misy anankiroa tonga de voatsipaka mbavafo inona zany zavatra ho atao satria vie nakaiza le fampiavarana tsy haiko firy aminy izy de zay zavatra zay zany zavatra teneniko hoe tena adaotsika hibanjana aloha am'izay samy mandray amin'ny tanany fiainana rehefa manan-karena vahoaka de manan-karena firenena zay ny mahibo anay ya iverina amin'ilay resaka tany ambolohany nitaritatsika andininy tsika ndre matozany irina hoe inona ary zany no iverana hoe vahaolana maika ao anatin'ny famehantsika zao a ho an'ro trabona manodidina Antananarivo araka ny tenitery ambolohany ireo faritra tena miarambona reo no sopotra Antananarivo trabona aloha ny tatsaha zao fahatsoatsy isika tondray ny vohitra mihitsy ny trabona tapaka Ambatondrazaka sy mba ny lalana tototry ny rano ny akabeazany vary aloha any vidim-bary efa miakatra ny vidy saribao eto Antananarivo efa mitangana de mitangana inona no miandra antsika atsoatsy inona ny vahaolana akamehana afahana miatrika an'izany rehetrarehetra zany ny vahaolana akamehana raha amiko aloha zany sy fijeriko de vahaolana akamehana de firaisakina aloha tsisy afa-tsy zay ny tsy fanarinana mirinana sotoavina malagasy io a voninkaava mahatratra ary trano tsy misy avaratra zay tsy maleky elofana zay aloha zany ny zavatra misy ankehitriny fa tsy maintsy andehitsika epita de vadika amin'ny vahaolana maharitra foana ny vahaolana maharitra de miverina fa ampiasan'ny tsirairay avy ny fampiasan'ny herim-pony lesina ntsoana zany ny tantara misy ary indrindra ny fampiara ny fanjakana ny lalàna manan-kery zay zavatra zay zany ny zavatra tsy tokony vazovaziana tsony fa be de be ny nahazo tombontsoa tam'izao fahorimba oka zao na manafambo la veriko foana zay tsindriko misy volanina miliara miodina ne ramblé io zany mafeniny zany fa nisy nahazo tombontsoa tao andro ataondro be nanaro zao hoe misy camion manototra tany de tsisy ahita ahoana ny tsy tanana zany hoe misy be ny tanàna eo toerana misy foko tany misy zany rehetra zay hoe tokony jereny ary ren'olo reny tokony aka récupération anorenana andreo zany zao tsy manototra tamba zany teneninaovana ohatranmay 1m50 centimètre andramany any premier étage deuxième étage zay mipetraka nefa zay tsy nanototra tany tsy manana tanototofana zany zavatra zany olana lehibe zany hoe lasa aty am'le victime le olona tsy nanao an'le action nanao an'le ary tokony hoe kabevava zany teneninaova mbola ratsy ny fandroanana boîte orange ratsy ny fandroanana aré-pyrénena ny fanotofana tany za zany manitsikitsika an'izay satria ankehitriny raha miteny reo trabona hitatsika reo zay voalaza mena manjery sy aliantsika reo de le trabona miala mitoeram-ponina fotsiny fa raha mijery ianao raha naiza eto makaty anao rano makasy anao rano zany rehetrarehetra zany noho izy no le mpanototra tany reo zany tokony sazina ato anatin'ny fotoana foy andoa ny zavatra rehetra ny olona simba aloha satria be de be nefa nanana simba mpianatra zao io de lasa dega olana lehibe amitsika le izy lasa discussion le hoe tona fotsy sa tsy tona fotsy zany rehetrarehetra zany tokony jerena hoe raha za manokana mijery tena miantso apiarina aloha zay jereo amando tokony ataon'ireo olona nanan'ireo anapiny an'izay vita ny printemps-razana satria lasa tena olana goavana be tokony sy namandy zany fa tsy tokony hoe vitavita ho azy hoe ka nandeha raha tena izy misy vola tokony aloha resaka fampitorana tany io niditra amin'ny apipa niditra any am'le commune aizy reny navotana an'ireto olona trabony reto satria avy amin'io rano de zany rehetrarehetra zany no tokony jerena fa metsy-pazatsika vaolana maharitra de fanaova fanjakana tanàn-dehibe ihany tanàna vaovao asiny orinasa ao asiny hôpitaly ao asiny fianarana ao anatin'ny exode urbain ninninona ao de zay foana valiny na veriko foana zay na mbotaiazy na tsy sina asa de exode urbain foana valiny zavatra rehetrarehetra eo satria efatretsy de mihoatra ny telo tapitrisa ary androany telo tapitrisa fa androany alina de misy zazateraka be dehibe araka le teneniko tao misy olona anambady de zay foana miverenako fa tsy maintsy zay ny raisina minitra vitsivitsy isa dia tapitra ny fiarahantsika midindinika eto andriamato jeannerina iverina kely fiainany afary misy ny zavatra karakarainareo eny ano zato am'izay fotoana zao a faraparan'ny herinandro inona mikasika an'izay inona le zavatra ho ataonareo toy ihany am'izay resakitsika satria ny ana resaka araty sosialy eto zany tena efa tsisy tsony ny fifanajany eto Madagasikara indrindrandrindra hoan'ny mpiarabely le tanao fa taloana andingana ray aman-drenana ny ankizy kely anankiray de mba ilalana tsisy sotrokano alohan'ny Madagasikara sa Antananarivo aloha Madagasikara mihitsy satria manirana Madagasikara io olona io ny ankizy kely raha isotro rano tsy misotro alohan'ny zokony ny zokony raha ohatra ka hitondra entana irahantsika maly hoe mananjandry afakolana entana mananjoky afakola teny zany rehetra zany very de nananga zay afary malagasy centre d'éducation na toerana fanabeazana anankiray zay soranay moa zany ministère fanabeazam-pirenena nameny toromarika rehetra sy nanaiky ho partenariat ao anivony zay fananganana zay centre zay ny braonay no zato no atao
ary indray pia zay de ny premier ministre chef du gouvernement hitatsika tamin'ny fampalalam-baovao teo angambany pub ao anatin'izay zay sorako ihany koa ny premier ministre eto dia mialatsiny aminao na manafa fa itenikely manokana momba ny premier ministre satria zavatra hitako ao anatiny de le tena tia anakekezana an'le vahoaka ary tena mijery amin'ny premier ministre hoe ahoana tena itrikinana ao anatin'ity resaka matsapy izy androatynatrehana za miteny aminao fa ny PGE politique générale de l'état no nateo nateny mera-pirenena iny politique amin'ny ankapobeny iny iny de zavatra tenenay zavatra fandresana fary daholo tsy hoe zahay no nakany amin'ny premier ministre hoe ty atao fa iny volavola volainy ny fanjakana zay tena zay ohatra hoe tsy maintsy iverina amin'ny famblena tsy maintsy tokony iverina amin'ny fiopina de misy le hoe zezika 15 000 tonnes mena sy mahasom-bolo 5 000 tonnes eo miady amin'ny kolikoly raha tena nanao nanay tsy zavatra pasahina angamba zay de niteny foana ny resaka kolikoly hoe io ny tena zavatra olana fa lasasina fanjakana ny mpiasa fanjakana ambony efa vao resakitsika teto amin'ny matevimpi moa zay hoe zay de mitaky tena rehefa ohatra tratra poinsira maninona moa rehefa liari amin'ilay olona ambany de malaza manakoako mihitsy fa rehefa olona ambony de vitavita de fa hitatsika angamba reny premier ministre namoka za zany tena miteny hoe manam-piniavana le rangahy iny ary manana fity tianao zavatra fanilana de ty hoe tsy ho vitan'rery ary io tokony atsapan'izay mpiasa-panjakana ambony rehetra hoe mifahifampitsarana io raha tsy mananjo fitsarana raha tsy mitsapy fitsarana iny hoe tena indépendant koa fitsarana tena zavatra sarotra zay ary mitovy amin'izay contre raha contrepartie an'izay de hoe raha misy mpitsara tratra manao miasa ny tsy araka ny tokony misy tokony tena andraisana fipetra etitra fa tsy hoe oamboamboarina fotsiny zany rehetra zany hoe faninina daholo na manafara raha teny zany zay miteny zay ka eto de tena fomba fiasany koa za zany nahita tato aty na tsika rehetra raha mahita ny fomba fiasan'ny gouvernement raha manolotra taratasy any zay apresiako ny olona moa hoe raha misy zavatra tsy azonao saniny joro ankehitriny mitory sahiny joro hoe andao tena nao ndraiky tsikitsiky fa zany tena aminao na tsy 5 jours nangatanay pareil na de fa taratasy zay de tonga de valiny premier ministre hoe za manaiky eo zay ary ekeko zay zany hoe le fandraisana andraikitra aingana le fandraisana andraikitra tena mitraika ny vahoaka ary eo zavatra anankiray vahoaka hoa tsy mila zany hoe akoatry ny trabola zay nitenentsika teo tsy mila zany mitahitahina mitambatambazina omeny zany fa manana ny herim-pony izy ahoana ny anampiana azy ampiasa n'izay herim-pony zay aoriana zay izy rehefa mety hoe fiainanao inona moa problème anao tsy androhetra zany rehetrarehetra zany napresianay ka zay eto dia miroso otrany am'izay ka zay zavatra zay atao 18 mars tonandro nasanay vahoaka malagasy manontolo za moa zany tonga foana zay zavatra zay na manafa hoe na anakiany ianao na nesosokevitra ianao na nampiara-potoana ianao na nampiara-bola ianao miantso anao foana fikambanana fary malagasy hoe andeotsika tena iaina ho tanindrazantsika ary eto mba aleo milatsaka lalina anatsika le fitiava-tanindrazana aleo tsika mrona bebe kokoa ny am'le hoe tena fitiavana ny maha-malagasy atsika ireo mpandraraha malagasy aleo vita manjiva vita malagasy mitady vita malagasy raha ilaitsika zany fa zay ilay eto amin'ny tany sy ny firenena eny ary sy andreo tozoanyrina isorana be dehibe anao ny vahiny teto amin'ny fandarana tamin'izao alina izao tapitra ihany koa ny fotoana zay raha atsika teny fo efa anao mamitina foy mihitsy a sady mametraka mandram-peonao ampijery atsika ya ametraka mandram-peona trary de makahery andreo trabontsika mampirisika andrehetra ampiasanetra herim-pony anana vy positif aza matahotra zakivy andosika hitraka eto amin'ity firenentsika ty manan-karena firenentsika fa anao tena mampiasaitsika amin'ny herim-pontsika mety ohatrany neroanao tarbi zay afahanao mahazo mivatana nytenako amin'ny reo fanerasirana rehetra ary mbola iantso koa andreo fiarahamonina fiarahamonim-pirenena société civile zay manana récépissé rehetra mba manantona anay anambatra zay erzay 034 98 005 16 034 98 005 16 de ny airtel afahanao mifampiantso de ny 033 32 435 68 avieko le airtel 033 32 435 68 makasitraka anao na manafa makasitraka ny équipe manontolo mativia makasitraka atsika pianao veloma tompoko makasitraka rao de mato joannerina raha fanomezantsony va inteto amin'ny fandarana ombanamanana ny fankahirezana ny rehetra zay trabona tao anatan'izao hitraketraky ny natiro zao tapitra ny fandaratsika isorana be dehibe nareo piaino nanaraka nareo mpijery faty nanaraka zany hatramin'ny farany toy zany keo ny technicienne zay niarany salata amitsika tato anatin'ny fanatotsana ny fandarana mety mandrapitafa ao manaraka nay tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko